Madagasikara mahery sariary ny vola tratra ny samy film ny masivy ambin'ny Maître Willy Razafinjatovo hiarany jadona ihany koa ny serasera. Fizarana ny faritra Vatovavo Fitovonany mitsipaka ny fitsinjarana ireo distrika ny Ampanjaka sy ny Ray aman-dreny. Tomboky lasy tomboky vavy magasitraka anao hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izoma fa 40 ny volana Oktobra 2024 izao dia mbola ampitsikiana tranty no hitsidiako ny tokantranonao amin'izao alina izao manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny vaovaotsika hatramin'ny farany. Ny vaovao ny raharam-pirenena no ndeha mboatsika ny vaovao amin'izao alina izao dia androany tokoa no nivoaka ny didy avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ireo fitoriana izay voarain'izy ireo mikasika indrindra ny fifidianana loholo ny Madagasikara ny faraiky 20 ny volana Desambra izao. Fanadiadina eo amin'ny rindran'ny sary ny tahiriny aina. No lava ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana avokoa androany ny fitoriana voarain'izy ireo mikasika ny fifidianana loholo ny faraiky 20 ny volana Desambra izao. Anisany nametraka izay fitoriana izay ny loholo ny Madagasikara sy ny filohany. Fa eo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena toy ny KMF Knoe izay milaza fa tsy manaraka ny lalam-panorenana ity fifidianana ity. Azo raisina fa tsy mitombona. Dia izay indray no nambara ireo fitoriana voarain'ny fisarana avy momba lalam-panorenana ireo. Raha ny fanazavana ny entiny HCC, ny tsy fahabangana androm-panjakana no soroan'izy ireo ka tsy maintsy anatanterahana io fifidianana io. Raha ny fanazavana trany dia tsy misy ny olana amin'ny tsy fampiny ireo mpividy vaventy toy ny lehibe ny faritra sy ny mpanolo-tsainy, ny chef de province sy ny mpanolo-tsainy. Tsy misy afa-tsy ny komina ihany hoy izy ireo hatramin'izao no manana vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Ireo ihany araka izany hoy izy ireo hatrany dia afaka mandrafitra ireo collège électoral izay misy ny ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina munisipaly ary kominaly. Tokony isy araka izany io fifidianana io hoy hatrany ny HCC ary tsy mifanohitra velively amin'ny lalam-panorenana. Tsy fahabangana androm-panjakana hoe angamo tsy banga ny toerany antenimieram-pirenena mialohan'ny fifidianana ny 17 ny volana May 2024 teo. Taona andeha ihany raharam-pirenena. Ny fifidianana loholola ihany koa dia tsarovy fa mpifidy vaventy no mifidy fa tsy olom-pirenena tahaka ny fifidianana hafa. Izany hoe andro vitsivitsy dia mety ho azo ny voka-pifidianana. Maninona izany no afoizina ny fotoam-pitantanana ireo amin'izao fotoana izay tsy tokony hifarana raha tsy ny volana Febroary 2024. Maninona no terena tanteraina ny 20 Desambra izao ny fifidianana? Ireo ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina munisipaly sy kominaly izay lazaina fa mahafen'ny mpifidy vaventy. Angasy fantatry ny HCC fa misy amin'ireo komina no mbola tsy manana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina izay mbola eny anivon'ny fitsarana andrarahatra amin'izao. Overezinjova izany ireo komina ireo. Inona amin'ireo antony ireo ary ilay tsy mifanohitra amin'ny lalam-panorenana. Fa manoloana kosa ny fanambarana izay nataony olafitry ny mpanao gazety ny alatsinainy lasa teo dia nanao ny heviny makasika izay ihany koa ny mpahay lalàna iray dia tsy iza fa ny Maître Willy Razafinjatovo androany teny amin'ny trano fonenany. Sherman Menjanahary Manora Andre Malala. Manjaka ny fanaparam-pahefana ataon'ny mpitondra mba azahoana tombontsoa manokana ara-politika eto amin'ny firenena. Ny arahany rehetra nahita ny fanagazana ny aino manjery nandritra ny amehana ara-pahasalamana iny mba azahoan'ny mpitondra tombony amin'ny fisehoana amin'ny vahoaka malagasy. Raha io ihany koa ny politika manokana ny filoham-pirenena dia fantatra ihany koa amin'izao nandritra ny fanambarana izay navoaka ny OGM na ny olafitry ny mpanao gazety fa misy ny fanovana ny andininy sasantsasany momba ny lalàna ny serasera. Tena ohatrany manao zavatra tsy fananina na mandray le malagasy hoe dolona contre na mihitsy zany le fitorana satria ty zany problema be ato dia mody asiko aty mba tsy hafanareo mieritreritra le problema io. Manina natao zany malagasy havanareo nge zay praitandrina aminareo nge zay manina fitahana ohatran'izany tsy mety io. Mbola mamerina ihany zay amin'izao fotoana zao. Zay vahoaka zany hoe taterao zay zavatra rehetra everina fa tsara ho an'ny vahoaka fa tsy hoe tsara ho anareo sy mandidina anareo fotsiny hoe tsy misy tsy zany. Ny parlementaire mba tsy niteny hoe ny ordre dia fehezin'ny ministera fa tsy afaka manao manome carte
ny ordre tokony mijery ny zavatra eo amin'ny fidirany eo sy famarana ny stage no ohatra zany de rehefa izy zany manome carte razy manome autorisation hoe enao dia journaliste à part entière zany afaka mifidy enao satria fa vita zay rehetrarehetra de ny contrôle an'izay mbola aveka aby ny ordre manao an'izay fa tsy lana ministère mihitsy. Eo amin'izay vaovao ny raharam-pirenena izay hatrany dia taorian'ny fivoahan'ny didy fanamelohana any Roly Mercia higadra 4 volana dia ny ely hatrany ivelan'ny akony. Ary raha ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ny namoahany France 24 ny makasika indra raha iny fanadihadiana eo mirindran-tsary ny tahiry ny aina. Règlement de compte politique izay no anisan'ny namtiana ny France 24 ny rarany Berija Ravelmanatsoa sy Roly Mercia. France 24 Afrika no namoaka ity horonan-tsary fanadihadiana ity alina. Nanomboka tamina alalana famohan-kevitra tamin'ny Facebook, nataona ampitsabo iray 7 taona dia i Berija Ravelmanatsoa izy hatrany ny raharaha. Tsikera mikasika minisitra sy tsikera mikasika ny fitantanana ny Covid-19 ary ny CVO no nataony ka ny afaratra amin'ny fanagadrana azy 3 taona sy tapany. Voalaza fa manohitoina ny fiandrianam-pirenena ary fanalambaraka. Taorian'ny fanagadrana ny Berija dia olona roa no nitaky ny hamohana azy izay samy voaheloka 3 taona sy tapany avy. Ny iray tamin'ireo nanao ny hetsika ireo no nanoro ny ministra ny serasera teo aloha ary Laurent Rahajasson, ministra izay tena akaiky ny filoha ankehitriny saingy efa nisitaka taminy. Izay indrindra hoy France 24 no ilazana fa mety ho règlement de compte politique ity raharaha ity. Hatramin'ny siny amiana ara-pahasalamana ihany koa dia olona maro izay nefa voahenjika tamin'ny filazana fa nohitohinana ny fiandrianam-pirenena na fanalambaraka tamin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny Facebook hoy hatrany France 24. Izany ny eto Madagasikara. Izany no niadiana mafy ny taona 2024. Izany no namitehana fisainan'olona maro tao anatin'ny indray mpimaso. 12 taona zay. Tsy tany demokratika hoe isika ka mila ahongana. Efa tany demokratika ve ny fanagadrana olona no ny famohan-kevitra? Fa hiatrika ny fivoriana ara-potoana faharoa kosa ny loholona eto Madagasikara sy ny solombavam-bahoaka amin'ny talata ho avy izao angotraka ny fionana manoka amin'izay fionana izay raha ny fanazavana nentina mpanao politika iray. Germain Menjanahary manora Andre Malala. Ny talata 20 ny volana Oktobra izao ny fivoriana ara-potoana faharoa ho an'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona. Ny lalam-panondrenana no mamaritra izany. Ny andiny ny 750 ao amin'io lalana io dia manipoka mazava fa mivory indro isan-taona ireo parlementaire rotonda. Ny voalohany dia ny talata voalohany ho an'ny volana Mai, ny talata fahatelo amin'ny volana Oktobra kosa ny andiany faharoa. Ibahana ao anatin'ny lahadinika amin'ity volana Oktobra ity ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Tsy azo divirana ireo ny olona mandritra ifivoriana izay aharitra ao anatin'ny 80 andro io. Zava-dehibe mantsy ny hevitra izy ireo amin'ny fandaniana na tsy io volavolana teti-bola io. Iaraha mahalala nefa ny ady mangatsika misy eo amin'ity androm-panjakana ity sy ny fahefana mpanatanteraka amin'izao fotoana izao. Anao ahoana ity fivoriana farany ho an'ny olona ity? Budget anatin'ny loi de finance no sakananao tsy ho ampiasaina, tsy fanarahan-dalàna anie zany, tsy fahita zany dia tsy misy zany ny hoentina hiatrika an'izany session zany. Io moa anatin'ny lalam-pandroenantsika dia efa milaza disposition constitutionnelle io misokafana ny session. Fa ny fanatanterahana azy dia anasarotra be mihitsy, efa tsy fanarahan-dalàna ihany dia za zao dia mampirisika mihitsy hoe aloha re atsovy izay olona araka ivory amin'ny zareo any amazo arivo any na any ministère ny finance any dia ireny zany no mivory satria tsy tia mivory tsony ny atao amin'ny ministère atao amin'ny antenimieran-dolona. Olon-dehibe lalàna zao ny lalina mandalo ny rafitra ambaratonga rehetrarehetra na noentina hatrany HCC ny loi de finance fa dia misy any tokony olona ao manao mampiasa an'izay fahefam-panjakana mindranony zay na olom-boafidy io na olom-boatendry anapitena ny olona tsy mitovy hevitra amin'ny tena dia ho zay hoeto hoeto raha zany mety amin'ity firenena ity fomba eritreretinareo fitondrana ny firenena dia hoeto anareo.
eo amin'izay vavaony politika izay atrano dia fantaro ary fa any mahajangany amin'izao ireo délégation avy amin'ny antoko tiako Madagasikara ho any androany dia nisy indrindra ny valan-dresaka nataon'izy ireo any mpanao gazety MBS mahajanga ny zavandremahefa sy tahiriny aina. Tsy eto indreny vohitra ihany fa mivelatra manerana nosy ny antoko tiako Madagasikara sy ny délégation ny panorama somary nangina izany teo aloha noho ny amehana ara-pahasalamana. Maneho ny fahavononana hatrany anefa ireo mpikambana ao anatin'ity antoko sy vondrona parlementera ity. Ho an'ny faritra mahajanga dia rapitso ny fotoana ionan'izy ireo amin'ny vahoaka ny toerana iresahana indrindra ireo toedrana mafampana eto amin'ny firenena. Fa miantsa antsika poniny mahajanga rehetra na ny manodidina ho tonga rapitso ariva amin'ny efatra eo amin'ny magroa satria dia manambahiny tokoa isika vahiny izay tena anisany mahalianantsika ihany hatrizay satria hitantsika eny amin'ny fahitalavitra eny amin'ny radio eny amin'ny gazety ireo vahiny avy Antananarivo dia ireo solombavam-bahoaka sy ny loholo de Madagasikara izay voafidy tamin'ny anarantima sy ireo izay mpiara-dia amin'izy ireo hitantara ny zava-misy marina amin'ity firenena ity anazava ny zavatra rehetra miafina izay mety tsy fantatsika amin'ity firenena ityka ilaza ny marina izy ireo. Lafim-baovao fatanteraka kosa indray dia ny farany herinandro lasa teo niona ireo ray aman-dreny be sy ny ampanjaka avy any amin'ny faritra Vatovavy fitovinany. Niara-nandinika indrindra ny fizarana tsy mety atao amin'ny faritra izy ireo. Ravorazafy mahenina Andry Rakotomalala. Miverina ndatabatra boribory indray ny fikasana fitondrana ankehitriny ny anasarako faritra roa ny Vatovavy sy fitovinany. Nanteraka avy ao amin'ny andanina ny avy amin'ny ankilany samy mitsipaka izany avokoa noho ny fizaran'ny distrika izay tsy ifanarahana. Vatovavy dia vatona melan-kafatro raha nitody teto razana raminia voalohany dia igny repérigny Vatovavy igny ary vatona melan-kafatro toeran'io zany sy tokony ampisarahana anazy ary sy tokony vakina zany izay afatra napetraka izay ka sy biby fampitahorana anazy zany fa ho hitany eo ny atao io tantara io isarany fitondrana magnaraka araky nataonareo teo ho sarainy eo ny taony raha ohatra ka mpisaraka an'io izy ny any amin'ny tragno masina eto mizaka an'izany dia hitasika io tohiny tato tagnatin'ny tragno ty tato président Razoela na metoko fa hoe lefa tonga amin'ny fitondrana izy dia averiko ny région Vatovavy fa sisy resaka hoe nisaraka ka izao izy ka atao hoe sarahiny averiny zahay sy mangataka région sika sy mangataka région Vatovavy fa fameregna ny tadiavin'ny Vatovavy fa sy mangataka ka nagnino nakamban'Andriamanitra la sarahiny ohatrany fanabadeny sy tokony sarahina nakamban'Andriamanitra ampatahoriny zahay eto hoe samboriny zahay eto ny antony dia nijakako tamin'ireto namako reto zany raha nambotra ao ny OMC izaho sambory voalohany azo sambornareo mpanjaka azo sambornareo reto izaho sambory voalohany dia ho hitany gouverneur zany ny asambotra anahy zaho zany dia hanolo tegna ambosareo mpanjaka hoe alao aho faty olo-ty Vatovavy. Nanao fanambarana ihany koa ny ampanjaka avy any amin'ny distrika Nikongo. Andriamatoa filohan'ny Repoblika Malagasy tompoko voninahitra lehibe ho anay ndrenogny be ndrenogny ampanjaka anakandria Andriambavilangitra ary ny voaka manontolo aty amin'ny distrika Nikongo no azahoanay manao izao fanambarana izao sy afa misaraka amin'ny faritra Vatovavy zahay raha ny ara-tantara sy ny ara-kolosaina no jerena mitovy ny fomba amampanao ara-drazana izany dia midika ny mahiray ka sy azo sarahana sy misy tombosoa mihisy tamin'ny fitovinany nandritra ny taona maro fotodrafitrasa sy misy. Raha ny ara-jeografika mizara distrika enina ny faritra Vatovavy fitovinany ka ahitana ny distrika ny Fanadina, distrika ny Kongo, distrika ny Manakara, distrika ny Mananjary, distrika ny Nosy-Varika ary distrika ny Vohipeno. Samy manana ny anitra ho azy na ara-toekarena na ara-kolontsaina izy ireo izay mifameno ihany koa hatramin'izay. Lafim-baovao fatanteraka kosa indray dia nanatanteraka velakevitra mikasika ny tatitra ny asa vitan'izy ireo ho any taona 2024 ny samifinina androany maraina teny amin'ny fiobe toerany teny Ambohijanaka teny fanadiadiana eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny aina.
na tratra enina amby telopolo sy efajato ny fanambarana fiahiahina voarany samifina na ny sampandraharaha malagasy iadina amin'ny famotsim-bola sy famatsim-bola ny fampiororona ny 500 tamin'ireo no efa nampitaina tamin'ny fitsarana sy ny sampandraharaha izay miandraikitra ny famerenana ny volam-panjakana niakatra avy roendy ny tahany taona 2024 ny taratasy fanambarana voarany samifina ho an'ny taona 2024 raha teo aloha ihany koa tsy nahavoaray taratasy fanambarana AIA afa-tsy avy amin'ny banky ny samifina dia efa betsaka amin'izao ny rafitra afandraisana izany mihoatra ny 7.5 lavitra ariary ny volatratra ny samifina ny taona 2024 aiza misy Madagasikara dia mbola ao anatiny foana ny tokony anatsara nireo ezaka ataony Madagasikara raha resaka momba ny fanaovana famotsim-bola aloha zany dia isan'ny ahitana azy foana no eo amin'ny lafiny arabaritra fanakalozana arabaritra sy fanafaranentana mifandraika ihany koa amina fialana sy osoko amin'ny fandoavaketra io zany no tena mbola 700 ny raha ataonay fanadiadiana dia ahitana foana osoko amin'ny tsy fandoavaketra dia ny vola azo avy amin'izay osoko izay hoentina fotsiana raha tany aloha telo taona ny fetrafanay manenjika hoe fanaovana osoko amin'ny tsy fandoavaketra dia zao lasa 10 taona ary raha hoe tsy fandoavaketra zany ka mifandraika amina famotsim-bola dia mitombo ny afahana manenjika azy aty aminay sy any amin'ny sampandraharaha amin'ny etra tsara ny mampatia fa efa misy ny lalàna miady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ny fampiororona eto Madagasikara izay lany teny anivon'ny anteny meram-pirenena ny 13 desambra 2024 raha ny 9 desambra kosa ny teny anivon'ny anteny meran-doolona androany no nanatanteraina ny tatitry ny asa vita ny samifina ny taona 2024 nampahafantarina androany ihany koa ny fahavitan'ny foibe ny Vaovao ety Lohanosy Ambohijanaka izay famatsim-bola 100 isanjato avy amin'ny fanjakana teo aloha avokoa nanaovana azy. Amin'ny ity vaovao manaraka ity kosa indray no hitondrako aminao ny olona niady tany avy any Moramanga any satria amin'ny komina Ambodoronon distrika ny Moramanga dia mitarainy ireo mponina ao an-toerana amin'izao no ny fibodony olon-tsotra ny tany fiveloman'izy ireo nisy moa ny tafa nataon'ireo olona ireo tamin'ny mpanao gazetinay androany Germano Menjanahary Manora Andriamalala. Mponina manodidina ny 500 eo no mivelona sy monina amin'ity toerana ity efa antaonany maro amin'izao fotoana izao anefa dia misy milaza ho tompony ny tany izay efa noharian'ny mponina talohan'ny fanjanahan-tany efa niakatra fitsarana tao Moramanga ny raharaha saingy resy ireo mponina ka voatery niakatra eto Antananarivo no solontenan'ireo mponina ireo mba hitondra izany eo anivon'ny fitsarana etsy Anosy. Le tany zany rehefa avy nampiasain'ny vazaha rozotono dia naveriny fanjakana tamin'ny fokon'olona ka rehefa naveriny fanjakana tamin'ny fokon'olona izy dia zona eny nankataka azy izay miisa eo amin'ny 2% tao mponina velomana izany dia izay ao anatin'ny faritra io tsy mahazo favera na tombotsoa amin'ny mpitondra fanjakana na eny fotony azy fa dia raha misy dossier ataonay dia tsy soniavina tsy amarinina dia tsy manan-kery mihitsy zany le fokon'olona fa dia zany hoe zanaky masa angambany le toerana zany karazana misy kininina voavola dia io zany no veriny tadavan'ny vola anatsarany ny tokantrano sy ny fianakavinany. Nandritra ny fanoherana ny fakanany tany ataony olon-tsotra amin'ny mponina ao Ambodirano ity dia betsaka no efa nahidram-ponja raha ny fanazavana. Zavatra ohatrany tonga dia terisetra foana raha vao misy zavatra tona zany dia tonga dia samborina dia gadraina rehefa samborina dia natao deferma dia tonga dia nampitirina dia tany nandritra ny 3 volana. Miandry ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra arak'izany ny solontenan'ny ireto mponina izay tonga eto Andrenivohitra amin'izao ireto. Eo amin'ny vaovaony sosialy kosa indray dia ny fampitoana manoloana ny vavahady ny polisy munisipaly tetỳ Anosipatrana Androany ny mpikambana vitsivitsy mpanao taxi moto eto Andrenivohitra mangataka ny amoahana ny moto ny gaza ny fivondronana moa izy ireo. Ravorazafy maheno Mathieu Prince.
manodidina ny arivo iseo izao ny mpitondra taxi moto eto andrenivohitra toy ny fitadiavana rehetra nefa tsy tompona moto ny akamarony fa mbola manofa ny vola azo etsy an-daniny mbola mizarazara ny vola mety aminay isan'andro eo amin'ny 100 000 raha farany-betsaka arakaraky ny korsa izay ataonay zany fa tsy indraindray ary zay tena tsy mahita mihitsy nefa ny mamelombady aman-janaka zay mbola manofa tompoko mbola manofa moton'olona dia nefa zay vola azonay dia tsy maintsy mameany ny patronay aloha zay 50 000 tena mampalahelo tokoa ny vola mihitsy aminay satria anisan'ny tena very asa zay tamin'ireny confinement iny dia voaroaka tany amin'ny asa niasanay zay dia zay mahatafiditra ny nanao ny taxi moto io dia anisan'ny problème amin'izao ary zao ny andoavana ny fidiran'ny mpianatra sy ny kahie sy ny karazany ny sakafo ny ofatrano andany ny jiro nandritra ny fihibohana efa ho fito volana izao betsaka no nitaray no very asa ka voatery namorona asa ivelomana anisan'ny fanaovana taxi moto tsy ela koa nefa izay no kiazana fitaovam-pitaterana entiny akamaroan'ireo manao ity asa ity zay nakana moto anay dia tsy ne miandrianjikily zay teo amin'ny 67 teo amin'izao vena dia rehefa eo ohatrany tonga dia nisy ny polisin'ny municipal dia nisy police nationale anankiroa ny tangorona dia tsy avany hetsika zay tsy afaka ny efanantany zay hoe inona ny dikan'izao tsy afaka natao mihitsy zany tamin'izay fotoana zay tonga dia nentina anakaty zay izy zany me efa fantatsy hoe tsy azo atao nefa izay tsy ao tsy anasa zay tsy afaka ny angalatra nefa dia tsy maintsy mba miaritsaritra kely amin'izay asa misy aloha zay manaiky ireo manao taxi moto fa ao anatiny tsy manara-dalàna saingy mitaky fandraisana andraikitra kosa ny tokony hanomezana ny moto no kiazana ao amin'ny fivondronana ety Anosipatrana. Ny fotoana nanomboan'ny nahavoatazona ny moto zany dia nanomboka tamin'ny atalata 9 Oktobra. Any hoe tamin'ny andron'ny atalata io dia teo amin'ny 5:30 teo no voatazona tao amin'izao nefa voalaza fa eo amin'ny 7:70 eo zany tsy voamarina anay zany zay zavatra zay aloha eo amin'ny 7:70 eo no voamarina no hita ao zany. Dingana taonay aloha zany marina hoe ny taratasy efa napetraka ho fangatahana mijery zany zahay tao hoe ohatrinona moa no amandy tokony aloha arak'izay zavatra zany satria efa tapitra zany no 10 andro nomena anay voalohany tamin'izay fitazomana izay dia hatramin'izao zany zay mbola tsy nahazo taratasy hoe raha araky ny eritreritra rehetra ireo dia hiditra ara-dalàna zay tompoko anao zay mba ataony taxi satria mamelona olona ohatrany ataony taxi ville zay fa tsy hijoro concurrent veriko foana hoe tsy hijoro fahavalo mpitatitra zay fa mba hiditra ara-dalàna ka lalao mengavy re tompoko mba jereo akaiky re zay taxi motory mpitondra fanjakana amboary ny lalàna fa hiditra ara-dalàna zay na droit de stationnement zany na patente zany na dia kely aza vola miditra aminay dia eto amin'ny sazy mahazo anay raha mba azo atao ry andao mba ifampiresaka aloha satria tampoka be amin'ny ankizy be da be le roa alina sy roa hetsy zao fiainana sarotra zao ve dia aiza moa ny ahitany ankizy an'izany. Eo amin'izay vaovao ny sosialy izay hatrany dia mbola anatin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 isika hatramin'izao mbola anatin'ny fotoana ny amin'ny anara-pahasalamana ihany koa misy amin'ireo mpandeha ny fiara fitateram-bahoaka nefa tsy manaja intsony ny fipetranapetraky ny fitondram-panjakana mialy rary nombana Mathieu Prince. Samy manao izay tiany izay no azo ilazana ny sasany amin'ireo mpandeha fiara fitateram-bahoaka eto andrenivohitra ankehitriny. Efa maro no tsy manaja sy tsy miraharaha intsony ny arovava-orona sy ny fampiasana ny gel désinfectant. Ao anatin'izany anefa dia miezaka mampanaja ireo fepetra ny mpamily sy ny mpamily mpanampy hialana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus. Zay ny fipetranay hoe raha vao tsy monakaso-bosy ny miditra ato anaty tômôbila dia hidiny. Ny mpandeha vao miditra amin'ny varavarana dia tsy maintsy miteny zahay hoe manao kaso-bosy. Faharoa manarak'izay dia tsy maintsy manao gel. Misy moa zany le voyageur zany teny dongotsy mety anao an'le kaso-bosy ary koa tsy mety asiana an'le gel dia raha vao tsy manaraka an'le fepetrana dia tsy ampidirina taxi be. Dia misy moa le olona zany efa ao anatiny ao izy zany hoe manao izy aty avelany dia asorony le izy tonga ao anatiny. Fepetra raisinay tsy manao kaso-bosy aloha zay tsy mitondra fa janonay eny am-polisy dia re izy manala azy. Nay aloha mpandeha tonga dia tsy miakatra tanaty fiara mihitsy rehefa tsisy kaso-bosy. Zay no voasazy satria zay mampiakatra le olona tsisy kaso-bosy dia zampiakarinay mihitsy izy. Zay zao raha vao tratra tsy manao kaso-bosy ny voyageur dia efa voasazy tsy maintsy tapahan'ny polisy zany
nefa raha tena mariny tsy tokony tômôbila zany saziny fa tokony le olona tsy manao an'ilay kasibosy miditra ao anaty tômôbila izy anaovan'ilay kasibosy dia tonga ao dia isoriny ray. Tsy ny fiparitahan'ny aretina ihany no mampiahiahy ireo mpitondra taksi be fa eo ihany koa ny tahotra ny voasaziny mpitandro filaminana. Fantatra ihany koa mantsy fa miala vola paosy ny ankabeazan'izy ireo amin'ny fividianana gel satria tsy misy intsony famatsiany ny fitondram-panjakana izany. Fa tsy antoka iray lavaka noho izany no mahazo azy ireo raha tsy misy ny fanajana ny mpandeha ireo fepetra. Ny eo amin'ny polisy indray, ny polisy zany moa ny efa mahafantatra hoe izay tsy manao kasibosy dia voasazy miaraka aminy koa ny tômôbila, ny chauffeur sy ny receveur. Sazy aloha le tômôbila miditra forera, ny chauffeur sy ny receveur kany amin'ny birao amin'ny polisy. Trakany aminay ny papier hoentiny ihany ny papier anay rehefa lasany ihany dia tsy maintsy hoe mandoha vola izay rehefa lasany ihany. Mampiasa zelona foana fa mahavoasazy izy raha vao tsy mampiasa an'iny dia efa mampiasa an'iny ny chauffeur sy receveur. Zay nefa mba mangataka zany amin'ny fitondram-panjakana zay rehetra mahakasika an'izay mba omena zelona kely fa iny ve no avoasazy eo nefa ny tena hita hoe mitady vola. Anoizantsika ny vaovao ary amin'izao alina izao dia ny famatsiana jiro sy rano avy amin'ny orinasa Jirama satria dia saika andrenesam-peo isan'andro tokoa ny fahatapahan-drano eto andrenivohitra eto. Anisan'ny mampitaraina ny mponina tanteraka. Mponina teny amin'ny faritra 67 hektara teny indray ary no nitaraina tamin'ny mpanao gazetinay androany. Mialy Rary Nombany, Mathieu Princy. Tsy misy izay tsy mitaraina fahatapahan-drano Sesilany ireo vahoaka eto Antananarivo renivohitra. Isan'ny misedra izany ireo mponina eny amin'ny faritra 17 hektara iny. Ankoatra ny fahasahiranana ny fitadiavana rano dia eo ihany koa ny fa tsy antoka hateraka io fahatapahana io ho an'ireo mpivarotra sy ny mpanasa lamba. Misy amin'ireo mponina ihany koa no sady misedra ny tsy fisian-drano no mizaka ny fahatapahan-jiro matetika. Tsy miova na ahitana fiakarana nefa ny faktiora araka ny fitarainan'ireo mponina. Aleo ny jiro ny tapaka toy izay ny rano satria ny jiro azo soloina labozia sy ny sisa fa ilay rano tena tsy voasolon'inona mihitsy. Mahatsiaro sahirana. Indraindray amin'ny 7 arivo tapaka dia indraindray mandeha. Vetivety kely dia mandeha, indraindray ela vao mandeha. Ny jiro lasa ohatra ny girlandy. Tapaka 2 minitra dia tsy alarana kely ohatra ny tselatra briquet dia maty. Mahatratra indimy zay vao tena mandeha ny toy indray ny hazavana. Jaly mihitsy zay amin'ilay rano aty atao anatin'izay tapabolana mahery zay mandeha zao tokony maraina tonga amin'ny enina dia tapaka izy amin'ny 10 indray dia tapaka indray tokony atsasakady mahery dia mandeha indray izy milora kely indray dia mandeha indray tokony amin'ny 3 indray izy tapaka indray dia amin'ny 10 arivo indray mandeha indray nefa ndeha olona mapopy misy lera hoe amin'ny enina ny janonany tamin'ny tady kalesa kely reny dia maka lavidavitra zay tana rano. Tena mijaly rano mihitsy zay rehefa tapaka ny popy satria zao manasa lamba tokony hoe vita amin'ny 120 ny sasany dia manjary amin'ny 5 vao afaka satria ny rano zara fa misy mandeha. Tao anatin'ity herinandro ity zao matetitety in-3 in-4 zay ny fatapahan'ny rano. Misy ny tompony lamba hoe atao mandrapaviny amin'ny 10 reto tsy tratra le amin'ny 10 fa manjary amin'ny 12 amin'ny 2 zay vao afaka dia karama tokony hoe raha lamban'olona roa trano zao ny tokony atao manjary ray trano natao satria le rano tsy misy. Amin'izao izy zao tapatapaka kely dia hariva vao mandeha ny rano. Tena mijaly be mihitsy aloha raha tapaka ny rano. Zay any alavitra be mantsy le olona maka le rano dia tsy maintsy akariny ny vidiny. Ranonay zao 50 francs ny ray dia lasa miakatra 5 000. Misy ary mivarotra 4 arivo. Dia miandro ohatrany tamin'aly zao tokony tamin'ny 12 dia mipopy tapatapaka dia tsy maintsy manome ran'olona izay vao afaka manitry popy dia maly tsy nity mipopy raha tsy tamin'ny enina fa tsy maintsy mena rano ny olona. Vaovao any amin'ny faritra aloatra mangoro any dia miteraka savorovoro ao Ambatondrazaka amin'izao ny olana misy eo amin'ny kariera Begavo Ambatondrazaka izay toerana iray tokony ampidi-bola betsaka ho an'ny komina any an-toerana. Ny Riandrianarivony mpanao gazetiny MBS avy any Ambatondrazaka no mitatitra amintsika ny andindininy izay. Napiakapeo ny filohan'ny filan-kevitra munisipaly teo aloha teto Ambatondrazaka fa dia lasa fierin'olo tokana ny mahakasika ny kariera ao Begavo eto Ambatondrazaka fa tsy ahitany ny komina ambonivohitra Ambatondrazaka tombotsoa mihitsy. No mariny ity tompon'andraikitra teo anivon'ny komina ambonivohitra Ambatondrazaka teo aloha ity fa raha tokony ampidi-bola betsaka ho an'ny komina ambonivohitra Ambatondrazaka izany kariera izany amin'izao fotoana izao dia indrisy
fa lasa olotokana no migalabona amin'izany volabe avy eo anivony izany kariera aobekavo izany. Maro fa nisy mpandraharaha nangataka alalana hitalaka atao amin'ny toerana io tsy sakana nisy fa nomena fa tsy maintsy mandoa para ao amin'io commune urbaine Ambatondrazaka or nefa taty orina nivadikevitra izy nampanofainy manokana indray ilay kariera izay tombosoa ny commune urbaine Ambatondrazaka meny ny entreprise golasy ka nisy torona zany sy ny apo rehetrarehetra tokony hita tao amin'ny kesy ny commune urbaine Ambatondrazaka dia tsy hita amin'izao fotoana izao na aiza ny nanaovana azy na aiza. Volabe tsy mba zavatra amanjaka na mandrivo metra cube ny fatrambato mivoaka fa amina 1000 millions de mètres cube zay miantoka ireo hoe fotodrafitrasa nomeny fipirenentsika ireo io vatonambato io vato avy eo amin'ny commune carrière ka fiverako azy tokony anana toebola matanjaka dia matanjaka ny commune urbaine Ambatondrazaka ho fampandrosoana an'ity tanàna ity avy amin'ny alalan'io carrière. Amaranantsika ny vaovao amin'izao alina izao tahaka ny mahazatra dia vaovao hafakely sady mahavariana. Andeha rahantsika ny fanadihadinana ataon'ny Njavandremahefa sy Andry Rakotomalala. Izy no Romeo, zazalakely iray nahavita laviran-dalana 570 kilometatra tao anatin'ny 3 andro. Nainga tao Paler misy ny rainy ny 20 jona lasa teo ary tonga tao Londres ny 20 septambra. Nananeritreritra ny andeha fiaramanidana ihany ity rainy saingy Romeo kely mihitsy no nilaza fa aleo mandeha tongotra ihany. Nilaza tamin'irainy moa izy fa malahelo loatra ny renibeny izay mipetraka any Londres ka io no antony nanaovan'izy ireo izao dia tongotra lavitrezaka izao. Mahavita 20 kilometatra isan'andro izy mianaka ary maro ny zavatra niseho teny an-dalana saingy tsy nahasaka anazy mianaka ho tonga amin'ny tanjona iriny izany. Nohon ny tonga tao Britanika kosa nefa izy mianaka ireto dia tsy maintsy nanao mizango quarantaine aloha talohan'ny aonany tamin'ity renibeny ity. Dia iny vaovao makasika ny Romeo iny ihany koa netiko mamarana ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny faramamy fotoananao indray ny tenako amin'ny rabizo veloma tompoko.